Miarabatako lasitoko vavy amin'ity anatin'ny fandarana resabe ianao a somary magnetitsika andrehenina de azagaga ianao raha ohatra zao hito amin'ny pozinay mirahalahy ataoko hoe mirahalazy izy satria miaraka amintsika tao de matoa de misaratsimo zay tsy vina aminao satria mpanara-baovao mihitsy ary anisany hoe tompona andraikitra amin'ny resaka hoe filazana fandiniana ny raha politika izy moa de efa fampianatra ary efa navita an'ireny hoe fianarana manokana an'ireny hoe science politique reny tany ivelany faly mandray anao zay ndre matoa Jemeratsima misaotra be dehibe amin'ny fanasana ary marina fa mangatsika ny andro de zany tokoa mahatonga atsika mikobokobon'oatran'io fanazana zany mety afampana ihany ny resakitsika eto eny mahafampany satria reny moa ny zavatra nyseo zany mikasika ny raharam-pirenena nanao ny conclave de nandefa requête tany amin'ny CES de mamaly ny CES tsy misy zany io miala zany ndreo telo reo fa tazominay ny hevitray zao ny raharam-pirenena ny communauté internationale efa manakanaka-peo ihany ahoana ny hevitrao monsieur Jemeratsima ny akapeny amin'ny raharam-pirenena aloha marina zany fa mafana ary mangotraka mihitsy ary izy am'izao fotoan'izao ary samy miandry daholo hoe anao inona ny saosy hinanany reto communauté internationale atsika reto ny eritreritro momba ny CES aloha ny lazaiko anao voalohany tanan'iza re no ambadikiry zareo reo tanany vahiniza no maniraka azy anao zavatra tsy de metimety ohatran'ireny mandray candidature ordele olona nianatra olona manam-pahaizana daholo izy rehetra nefa manao zavatra tsy ara-dalàna fampanao lalàna nefa n'izy rehetra de gaga ianao mety ho baiko zany nampanaovana azy an'ireny baiko avy amin'ny filohan'ny tetezamita ve baiko avy amin'ny communauté internationale ihany ve na baiko avaiza sa tanana grande puissance iza nga de metsymetsy ho baiko io ny zavatra olon-dehibe kosa ka zay ny mahatonga amin'ny teny manana ny maizy azy eo mariny zany sady manam-pahaizana maizy azy de de variny ianao hoe ahoana ny tonga mahony andraisany an'ireny décision mandray candidature ordele reny zao izy mampiditra ny firenena ao anatin'ny kizo tapitra mahafantatra tsika fa sahirana amin'ny malagasy tena fanohatra amin'ny eritreritra zareo mihitsy zany satria ny andrareo hoe raha tsy milatsaka reo telo reo dia mety isy problème scrutiny eto Madagasikara satria de hoe aleo mihitsy milatsaka ndretraretra satria zay no de démocratie zay le lazaiko hoe fandrebirebena amin'ny vahoaka marina fa raha izay ny lalana nalehany hatramin'ny voalohany de manaiky an'izay hoe démocratie zany mahazo milatsaka daholo hatramin'ny filoha taloha Andriamatora Valimanana de manaiky an'izay fa sakanana tsy sakanana roa ahodikodina ny zavatra rehetrarehetra de nefa rehefa aveo anao amoaka décision bizarre ozy ny fitenenana raha le démocratie marina le izy de mahazo milatsaka daholo araky ny teninao ikeko zay de hito eo ahoana nyfandehany na zany na tsy zany aza nefany ny filohan'ny tetezamita am'izao fotoan'izao nge tsy eken'ny communauté zany mihitsy izy satria qualifié ho nanonga-panjakana ka mipanoza-panjakana no sady mikarakara fifidianana mbola ty hipetraka eo tsy mety de misy fahadisoana ihany nge zany ny communauté internationale monsieur Jemeratsima satria izy nametraka azy teo nikeny feu de route nge mametraka ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamity eo niritsika le feu de route io moa feu de route nataon'izy isika malagasa ry zareo vahiny nanao an'io mitabataba eran'io rehetrarehetra io hoe hiteraka zava-doza eto amintsika amin'ny feu de route fihavanany zany hain'ny malagasy maninona re no hitady olona any akafitsika imposena feu de route zay miaro intérêt fondamentaux andry zareo zay no ataony eto ary baiko ndry zareo no asiany arahantsika de manao tokoa le mpanao politika malagasy de iverenako le hoe démocratie ny démocratie manko amiko de tsy ho ataon'ny communauté internationale io fa miainga avy any amin'ny fototry sa avy any ambany any fotony zany hoe any amin'ny fokon'olona sy ny fokotany no maneho ny hevitra de miainga makany ambony fa tsy ho mody asina manao participation kely manao fifidianana de zay baiko avy any etapiny no arahany any ambany tsy zany ny démocratie démocratie zany ho an'ny tandrefana
isika malagasy nefa ny a tatsinanana manana ny sotoavitsikitsika manana ny fahendretsikitsika zay everina hoe de ray ny eran'izao tontolo zao ka inona ny tsy avitatsika mandamina ny raharantsika zay ny tsy mahadakord tsy ekeko mihitsy a nidiran'ny communauté internationale amin'ny raharam-pirenena malagasy fiandrianam-pirenena mihitsy a nikitikitiandry zareo angalarana ny are-pirenena malagasy ka itsika mihitsy ingeny ohatrany hoe tsy mifandamina hatramin'izay kosa zay tany ampasady Sénégal teny mile ihitsy malagasy any aloha nanao teo a tsy nahita mariny zany ny antony dia malagasy voavidy vola ny akamarony malagasy misy fitenenandrareo vahiny hoe mitraine tous de casserole de eo le izy zany ka raha fa zay olona lefanao any eneny tokony andamina an'le izy de tokony fidinao aloha hoe inona le critère inona paramètre rehetrarehetra ampidirinao anatin'ny sélection zay vao tenenina hoe zao ny olona afaka mandamina an'io ny eritreritra taloha fa raha natao samy malagasy io hatram'izay efa elo io ny lamina fa tsy eken'ny communauté nge ny ampilamina atsika tsy mety amindry zareo nge hoe milamintsika ina ny antony izy anao tsotra be a izy mbola tea hitrandraka ny arenan'ny malagasy eto ary ny malagasy de manana ohatra meko anao fotsiny any amin'iny toerana anisan'le hoe remenabila iny thaïlandais sy ny indo-pakistanais nge zao mitrandraka uranium any ary efa nanao aéroport goavana be izy ary miaingy any isan'andro any maromby any izy zao a manana aéroport de ny arena amin'ny malagasy ny tatenao nefa le malagasy firy firy natao tsika ty mody hoe crise alefa ny miaramila dorana ny tanàna firy ny voatera olona any amin'ny firy arivo no ny kisaka tanàna firy no ny dorana tandro filaminana ve malagasy ny nanao an'izany sa vo iraky ny communauté internationale eo a mametraka tsara fa arena amin'ny malagasy no any tokony malagasy aloha no mahazo tombontsoa aminy zay ny tsy aneken'ny communauté ialeto mazava ne zany tsy ao ihany tsy ny uranium ihany fa ny diamant misy ao ny volamena amin'ny fenao tsika miteny zao a any orombe iny hatramin'ny fasina trongisindry zareo de mody hoe ambolo zatrofa io tozy grina resahako lava io misy an'izany vazaha hoe zobary zany any manalika gasy iny zay nareo malagasy tsy maintsy mila anay nareo tsisy antony aminay nareo tsy maintsy ataonareo zay lazainay zany ve ny toetsaina entinao any zay le tsy ekeko zay ary tsy hoe sanatria tsy fitiavako ny frantsaina ny amerikana iza fa ny mafia de tsy ekeko mpangalatra mpanondrana ny are-pireneny reny olonreny ary ny filazako an'ireny a de iraky ny communauté internationale ihany ary ny loza amin'io de ny banque mondiale ny ao ambadiky reny mampirisika ny FMI ny ao ambadiky reny mampirisika fa isika malagasy ve de inona loatra tsy avita ny tena atsika de eo ny verenako amin'ny teniko amin'ny lazainao ndre Mato Davidson hoe a tokony atao samy malagasy io a ary mivavaka mihitsy aho hoe horaisin'ny FFKM io raharaha io a fa any sisan'ny lalana mety tsy siny ny ady korona neto ny ilain'ny communauté internationale de ny ampiady atsika anasazy atsika hono izy anao an'izao hono izy ampiasa miaramila hono izy antiako tenena aminao ohatra le FFKM ina dika zany hoe fandaminana ara-sosialy sa fandaminana le firenena mihitsy ve sa inona ny tilo avina am'izay fandaminana tanteraka amin'ny rafitra rehetra napetraka ny tandrefana tito averiko indray a fa manana toetsaina tatsinanantsika raha io vola io foana ny lalovany atsika ny volane atsika ny pétrole ne tantsika misy azy ny volamena ny diamant ny bois de rose tany malagasy iny ny andriny zany nefa am'izao fotoana zao ny sinoa ny karana ny frantsay ny americain ry zareo no mitrandraka azy vo mibetroka ianao de ampiasa miaramila vo miteny ianao de mamoaka vola ny karana reo karan'reo foana koa mampiady any gasy eto reo ny fitaovana iray a azaony satria voly mampahory amin'ny malagasy manko mahantra loatra le malagasy ny anaovany azy
de ireo karan'ireo mampirisika azy nefa le karana ny vola ataony eto a lefa ny any Dobay tsy ampiasany eto akory de milaza aminao a fa raha miverina amin'ny trokotsika hoe mipamboly sy ny ohatra mpamboly a de nao piopy de mizara ny vokatra tsika de tsy makany amin'ny fanjakana ny etra mety ho velona ihany iny tsika malagasy zao efa tsy fa manao mitokana mpikarakara ny hetra ny opérateur économique hoe ny hevitra anay tsy alefa ny fanjakana fa mahafinaritra reny satria fa tamin'ny 20 volana sy volana lasa zay no ny teny hoe a raha tsisy mandohetra ntsony nareo de horary ny ve Andriamatoa Davidson hoe mpivarotra kely voatabia tokony na voatabia asianao mandohetra ny karana rehetra manao miliara tsisy mandoa zany ve de mba mety eketsika malagasy ve zany de mifiaina tsika am'le zy anao hoe le etra ho azaka hoe iny zany fanehoan'ny opérateur économique fa tsy fafaliny tsisy fanjakana eto Madagasikara rariny zany aiza moa mifanjakana am'izao tena tsy misy mihitsy nge anarisiany nge misy eto am'izao fotoana zao e fanjakany barozy ny fitenenana samy manao zay ataony kaiza moa tsy anara ohatra koa ny sasan'ny vahiny eto amintsika manalika atsika eto amin'ny tanindrazantsika eto ny vola azondry zareo a any a Dobay ny alefany any Epitany ny alefany tsy miasa eto akory zay ny mahatonga miteny aminao hoe ohatran'ny Egypte ampira mihitsy any Egypte tamin'izy nanao troky reny maninony tsika tsy havitan'zany atsika le izy fa tsy ka tsy verina amin'ny taloha kosa ve zany lasa économie traditionnelle ianao am'zay exemple ameko anao fotsiny zay fa ny tena marina amin'izy io a raha ohatra tsika malagasy mirahina raha ohatra ka tsy manana vahaolana tsony isika de tsy alao ve ny ray aman-dreny am-panahy no hitaridalana anazava za tsy miteny hoe izy ny anapaka ny rehetrarehetra fa miantso izy a ze rehetra tamin'iny tenivato iny sese iny eny be debe ny zavatra mivoaka sosikevitra mivoaka tao e anisany nanatrika an'iny tany a anisika nanao ny commission maromaro tao a milaza aminao a fa ny malagasy rehetra lazaiko hoe raha kely de kely 20 isan-jato na mihoatra n'zany aza manaiky an'iny nataon'ny FFKM miny le mahazo tombontsoa kely le tia alatsalatra kely a tia manivatsiva amin'ny malagasy a tia tena zay ny filazako azy zay apahany vitsy de vitsy mahazo tombontsoa am'izao transition zao no manao ny ataony ireo ny manakorotana amin'ny firenena de eo am'laza aminao fa misy farany zavatra rehetra misy farany ary tonga zao ny farany ka tsy hanao fifidianana zany fijerikonao any tsy hanao fifidianana tsika zany fa hoe aloha zavatra hafa aloha natao metimety a de arahana ny résolution nataon'ny FFKM fifidianana e tsy maintsy atao ihany ary ho vita ihany eny fifidianana e fa mety ve anao fifidianana zay le filazako tatra am'izay hoe ao anaty tsilo ianao ny amafy zavatra raha am'izao fotoana zao a ny lavin'ny CES le izy candidat daholo izy rehetra ozy eny ary tokony miala daholo zany izy rehetra zao maninona mbola tsisy miala ihany ny zay milaza ho candidat rehetra tsy raha emitra ny fifidianana ka miandry le fanemorana daholo aloka iza moa milaza fa emitra le fifidianana sa miandro baika avy amin'iza ndray tsy efa mazava raha samytsika ihany kinona ny tsy tenenana azy ny FFM reo nge tsy hoe sanatry tsy fitiavako azy na hoe critiquer pour critiquer ny fidina ve izy aiza zay procès verbaux mivoaka tao ny CES torak' zany nahita ve enao hoe nisy procès fa zao ndreo ka magistrat corps de magistrat ny fidy membre CES mba tokony navoaka ny rehetrarehetra ho jerevan'ny olona rehetrarehetra le izy fa tsy nitazomina anazy rery tao de manaiky a fa iza ny tompona tsy ny vahoaka malagasy fa iza ny tompony tanindrazana tsy ny vahoaka malagasy ka eo le vahoaka nga isika moa tsy vahoaka ny magistrat nga tsy vahoaka ny zareo tao amin'ny FFM zay ny manontanytany mahatonga manontany tena hoe iza no mibaiko tanan'iza tanana vahiny iza ny ao ambadik'ireo rehetrarehetra reo rafitra rehetra reo a de rafitra napetraky ny tandrefanao a manana sotoavina hafa isika malagasy tokony hosoloana daholo zany ny rafitra nataon'ireo rehetrarehetra reo a zay vao milamintsika
raha ohatra tsy vita ary zay io raisiko ohatra hoe tsisy mandray ny hevitra ohatra ny hevitro loatra ny inona zay hevitra zay ohatra hoe tsy zay le izy fa mao andeha rositsika de isy de ahoana osisy ianao inona ny voalohany indrindra aloha miala daholo ny zay candidat rehetra ary mino fa ilamin'io rehefa avy eo ao anatin'ireo candidat rehetrarehetra reo nge raha voasatsika izy rehetrareo de hitatra am'voniny samy mitondra casserole daholo izy menaka vitsivitsy sisa telo na efatra na 5 eny zara bakaka ilazareko misy any zany mba hoe tsy misy casserole ianao ohatra ray fotsiny lazaiko anao zao eto tsy de hoe fitiavako manokana na inona fa misy avany suisy dokotera avany suisy olazaiko mihitsy ny anarany ohatra hoe Roger Kolo karakary izy zao zavatra be dehibe momba mifahasalaman'ny malagasy izy tsy de manao mitabataba tsy maninona fa kosa miasa mafy izy eo an'ny firenena ary rehefa diniako tsy de mbola mahita casserole aminy amiko izany de efa niteny foana koa tamin'ny ena manjery hoe de isika malagasy ve de tsy hay fandefitra alao entin'ny olona avany amin'ny faritra aloha fa isika eto ampovoatany amin'ny tanana zay olona apetraka eo de mifandefitra tsika fa samy malagasy samy tompony ty tanyrazany ty de zay niverenako ohatrany ohatra ray nameko anao zao izy hoe avany apita lavitra any izy tsy mieritreritra afaka mipetraka izy cardiologue izy tany afaka mipetraka tany izy nihinana volany tany ny aina tsara tany tsy niditra am'izao kizokizo aty zao izy fa ny fitiavana tanyrazana nanosika azy zay ny fijeriko an'iny candidat hafa toraka zany tsy izy ihany fa efatra na 5 mieritreritra mimpanabe sasany afaka miteny zao ohatra hoe zay olona fantatroko ohatra hoe Ratrema fantatro fa olona mahitsy olona manabe satria zay io fototra iray io fanabiazana io nampahoriana atsika na ara sosialy na ekonomika de io système éducatif foana no nampahori atsika maniny tsika tsy tonga de manao école ho an'ny tantsaha rehetrarehetra de mba asiana elita tantsaha de betsaka ho any zavatra éducatif ny de voalaza teo ny resaka santé de ny sécurité zay zao tena mahory malagasy tena marina sécurité raha fantatrao ny zavatra miseho any ambanivohitra rehetra any tena mijaly le vahoaka ary nefa mazana zareo mpitandro firaminana ihany ny tompona andraikitra milaza izy fa voafehny dolo zao rehetrarehetra zao de zareo izy za atoato de mbola miandry miandry mihitsy zao zay neutre zay tsy hiditra politika izy mianakavy manao politika dolo déclaration politika daholo no ataony nefa izy milaza fa neutre ono Andriamato Davidson ny ataony miaramila sy ny mpitandro filaminana ve tsy ny ainy vahoaka sy ny fananany aloha ny tokony karakarainy zay ny eo lalàna protection des biens et des personnes nefa izy reo de eto de samylaza aminao mihitsy fa mahalala olona voavidin'ny karana karana mihitsy ny mandeha manatitra volany amindry zareo raha diso zany de azo nitoriana fa ananako profo zavatra lazaiko mampalahelo ane zany malagasy aloha arovana fa tsy nysonosy ny karana sy nina maty eny mahatra amy malagasy makaty aminao makatysamby eto Madagasikara daholo de arovana daholo za ny alo malagasy ny fantatro fa lazaiko anao nakaty aminao io eny an-dalana mahita vehivavy miteraka mahatra masina boty fotsy eny amin'ny arabe de rehefa tonga any amin'ny hôpitaly de roahana ray ao anatin'ny 20 ihany ny tsabonay tsisy ninona tsony ato aminay zany veny no fivanany dradradradraina zany veny tedavina teto Madagasikara sa inona tsy zay fotsiny raha momba ny fahasalamana io fa iverenako le momba ny hoe insécurité lazainao naiza eto amin'ity nositsika ty de tsisy fandripahalemana tsony tokony ijery tena ijery fitaratra ireo miaramila reo général Begalona nilaza mianatra rehetrarehetra reo maninona ny ampahoriana rehetra an'io vahoaka malagasy
satria venareo tompony basy asiososokevitra inona tokony atao zany inona ny tokony atao tsy manao politika aloha voalohany indrindra tsy andraikytsareo ny fanaovana politika milaza nareo fa de herinerampara mialokaloka am'izay ndray nareo azaonareo maka pouvoir de hitovy eo amin'ny Guinée Conakry tsika de eny an-dalana eny misy zazavavy tsara tare mandeha de inana rehefa raisinareo amin'ny basy daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy izany ny firenena malagasy tsy izany ny fahendrena malagasy hafa ny tandrefana sy ny tatsinanana mariny zany fa milaza aminao fa mizotra makany tsika ary mizotra misema any Côte d'Ivoire tsika zao ary matoa somary masikasika fiteny ohatran'izao a tsy maintsy tenenina mafy areo mafy atoka rehetrarehetra reo tsy mety zao tsy mety tsony a ny fiainan'ny malagasy fa mijaly ny malagasy tsy mety tsony a fa ao anaty fahantrana tanteraka ao anatin'ny insécurité tanteraka isika malagasy nefany araky ny filazanao teo a inona ny tsy ananatsika eto asa ianao raha mba namaky an'ireny déclaration-ny ONU reny na zavabe nge reny hatramin'ny natonga ny transition pouvoir ny transition teo 80 ny tany namidy ary tany goavana contrat natao nefa tsy mahazo manao an'izany eny ny transition zay ny ampenjerany Andriamatomary Ravalomanina nanao an'le Daeo tany be mihitsy nefa niny a tsy apafiriny ataonyity transition ty tsy apafiriny tsy apafiriny ty transition ty de tena nanapatra ny adalana ny agegena tany malagasy naiza tena tsisy eto amin'ny nosy toerana tsy namidin'ireo ary nivarotra kitsirano a lazaiko anao ary zany lazaiko anao tany Iorombe zany tany le zobara zany ny anarany io manalika ny malagasy io tany an'ny malagasy hatramin'ny lazaiko anao hoe mpitandro filaminana ny maka olona avany fianaratsoa avany iosy fa eto a de midera manokana kosa fa tsy izy rehetra tsy izy rehetra satria misy toerana hoe ambararata be ohatrohatran'izany tany a niaro any vahoaka ny gendarme tena niaro amin'ny fony hoe mandanginareo mamorona pirofo santokonareo satria olona miaramila sy gendarme avany kafa no entiny anendry anery le vahoaka kely madinika ary foronana hoe nangala trombonareo nanao an'izao nijoro le gendarme atao tanàna izany zavatra zany de mendrim-piderana ary isorana mpitandro filaminana hoe tena miasa ho an'ny tanindrazany zareo fa misy tena voavidy vola ary tsy malala fa tsy ny tombontsoany raha raisinao tsirairay ny faritra any amin'iny atsimo iny tsy niany fa hatrany mampikony hatrany mazana io foana ane no niteraka problème io tany io teto amintsika io foana zay no natonga nanangana an'le hoe front patriotique malagasy iarovana ny tany malagasy ary na inona iseo de iaro zahay io tanytsika io tany razantsika io raha tsy manana tany tsony ary tsika Andriamato Davidson de nresaka tany razany manofa am'le tompole tany ndray tsika zany de lasa mpanofa zany le tanytsika sa hipetraka any amin'ny ranomasina nefa na ny ranomasitsika rehefa izy no mitatana na nositsika manodidina rehefa alaindry zareo zany hoe tany razany zany a misy tany hipetrahana atoato de tsy anana zany tsony ny malagasy raha mitoy zao raha mitoy zao ataon'ny teteza mity zao raha mbola avelanao an'zao fitondrana teteza mity zao ka mamaraparana tsika diako hoe mantsainao hoe ameo arahako tsy am'saratsima misy mienitsika eto fa de hoe zao ny tena tokony atao raha izao ianao zao zany tena ravitra tokony ataotsika de milamina am'izay miverina am'lohany io zavatra io mariny zany zao zany ny fijeriko azy manokana io le fitenena hoe sanangaziko moi ny rafitra nataon'ireo vahiny rehetrarehetrareo a de rafitra andivozana tsika tokony hiala am'izany tsika ny système rehetra mihitsy zany ny soloana miveriny tsika any amin'ny fokon'olona
any ny maka ny décision rehetrarehetra any amin'ny fokotany a erovana ny tany malagasy zavatra tsy sarotra ny manao an'izany raha dinianao ny Andriamatoa Davidson hoe dia ny fitroram-bahoaka teto a dia ny fahatezerana tezitra amin'ny mpitondra foana fa tsisy zavatra hafa fa tsy izay foana teto ary misy tanana ambadika foana manakorotana antsika reo vahiny ireo mipanakorotana antsika dia zao ny any eritreritro a tsy hoe fitiavako manokana ny ray aman-dreny am-panahy koa fa ireo aloha no fieritreretako fa hany sisa afaka navitra amin'ny malagasy tafaresaka tamin'ny maro betsaka tamin'izy ireo a za moa fantatrao fa mahitsy be zay a dia manontany tsotra zao a ary nahita ny ray tamin'ireo mpitondra fivavahan'ireo a nanda ny laza tamin'ny communauté internationale hoe tadidinareo ambassadeur ray tadidinareo fa Madagasikara tsy kolonianareo tsony na tsy ho pretre tsony ary aho izy tsy kolonianareo Madagasikara mahafinaritra zany raha mpitondra fivavahana no miteny an'izany dia efa malasa vinamy efa matsiary teny tsika malagasy a fa manana ny arenantsika manana ny fiandranam-pirenenantsika manana ny sotoavitsika dia averiko any a fa sotoaviny tatsinanana isika malagasy a fa tsy anytandrifana fa naisaina tsy zany aza nizanizy a tsy maintsy isy fifidianana orinao mariny zany dia tsy maintsy mitady olona izy ny tokony hitondra n'ity fireneny ity ny teny azo teo a ozy hoe tsara raha ohatra mahay mifandefitra isika zany hoe saika anao candidat koa Andriamatoa Davidson ny antony tsy nanaovako dia za ihany no mitabataba hoe tokony andefitra tsika sao dia tsisy vola sao dia tsy manam-bola amin'izany diso be zany satria efa voalohako mba ny vola efa niditra tany a dia ohatra nisy anjely ny sitina hoe aza mametraka an'iny zany tsy fantako ohatra misy ny taly ahoana ianao hoe prier latsaka dia hoe tsy latsaka indray ka tsy lalao anatin'ny kianjana dala fa zany fijeriko an'io kianja io a Alibaba ile 40 voleur ny fijeriko an'ireo anankiray a Alibaba dia ny sisa le 40 voleur ary zao nefa ny ao anatin'le 40 voleur misy olona tsotra sy mazava eo no natonga miteny anao azotsika raisina tsirairay ny candidat zay rehetra nitondra teo ka nitondra casserole dia éliminetsika izy mpamadika palitao ae mitady tombontsoa ae mitady seza ae andraso aloha e zany ihany angany misy eto Madagasikara name exemple angia teo e name anaran'olona angia teo e ozay hoe avany lavitra any izy ny tonga mety so dia mba mety mahasoa antsika malagasy so dia mba reny ny tsara toanana dia ny aveto votany na vaiza tsika rehetra samy vory dia raisitsika tanana ny firenetsika fa tsy homena ho viravirain'ny communauté internationale letsika ho avy any izy ampiady atsika e aininy mampiady atsika e amin'ny fomba tsotra dia tsotra ny ampidiny atsika dia ilatsaka ao anatin'izany vovony zany revetsika raha ohatra ary hoe tsy mahazo an'izay fankatoavan'ny communauté internationale zay dia inona atao izy nefa milaza fa tsy amin'ny vola tsy hanao nininona tsy ekeny fa zay tiany any tsy maintsy atao fankatoavana izy raha izao dia za milaza aminao fa tsy maintsy makany amin'ny miaramila io satria io dernier rempart ko io tany dolinge miaramila miformeny fa vitsy ny tena milamanao an'le hoe ho an'ny tanindrazana na me exemple anao momba ny gendarme tany ambararatabe sy tany amin'ny sisa teo fa misy tena tia tanindrazana ary ireo rehetrarehetra ao andondohan'ny rehetrarehetra ireo dia tombontsoso vola ny tedavina eny ary Andriamatoa tsy amin'ny saratsima misaotra anao zay ny vahiny teto amin'ny resabe ameko teny farany aloha fa ohatran'ny pessimiste be mba asy zavatra mba optimiste ho an'ity fireneny asitsika zavatra optimiste ilamina ny firenetsika rehefa tsy idiran'ny communauté internationale milamina ny firenetsika raha ny FFKM no avela andamina an'io
eny ary zay fa de misotra be dehibe andri mato davidson a de vonina foana rehefatsonao de misotra betsaka atsika rehetra koa nanaraka ny resaka nataony James Ratsima raha-pirenena mo miazakazaka de ninina mihitsy hoe tsy tao anatiny antoko a tsy nianina ny niakatra ty tamresabe fa mba hoe izy zany mba hoe ataontsika hoe mitondra tenin'ny vahoaka sy mba eritreritry ny olona rehetrarehetra nanany eny fa dia mandra-piresaka indray ary tompo lahy sy tompo vavy a manaraka zay ka mihaino am'ty fahita lavitra ity